araka izany dia anafana inetsika carnaval de Madagascar iny ho amin'ny rampitso ilay mpanakanto vahiny fantadaza Franky Vincent izay nafarana manokana mihitsy moa entina ampifalifaly ary ihany koa ary lanonana amin'ny malagasy ao anatin'izao fetin'ny fahaleovantena izao nigadina tandrazany tenany ary niaona tamin'ny mpanao gazety nitondra ny fandaram-potoanany ao anatin'izao fandalovana eto amintsika izao. Allons-y. On y va. Ngadina eto Madagasikara ilay mpihira fantadaza Franky Vincent anafana ilay hetsika carnaval de Madagascar raha pisy tolakandro amin'ny iray horas 10 minitra eo eo. Niona tamin'ny mpanao gazety ty mpanakary ty niaraka tamin'ny Ortana tety amin'ny café de la Garette Sorano. Na dia efa mahatratra 7 taona azy i Franky Vincent dia tsy niova fa dia mbola hamiramirana hatrany ary tia manana ihany. Toetra izay nahafahana amborinareo hira manodidina ny 200 teo eo ka nampalaza azy hatrizay. C'est la vie d'artiste. Nitondra fanazavana mikasika ny safidiny Ortana amin'ny fakanan'ny Franky Vincent Andriamatody Anira Totson filohan'ny Ortana. Carnaval de Madagascar zany mba isin le touche ma international zany dia ny Franky Vincent hitantsika ireo artiste malagasy manataleta manao amin'ny aladina indrindra fa ny Franky Vincent zany dia ho ataontsika amin'ny rapitso amin'ny roa amin'ny latsaka fefany izay isin le touche international satria tsaroa fa manome assurance foana ho an'ny mpizahatany tandrotsika moa ty Carnaval de Madagascar ty indrindra dia ho andresaka fizahantany mba isin le assurance zany ho an'ny mpizahatany hoe tena carnaval manaraka ny fiainatra tokony mba maha-carnaval azy zany ny signe mba artiste de renom tsaroa fa Franky Vincent zany olona malaza zany Aritra 7 hatramin'ny 7 minitra eo niseho iarana amin'ny Franky Vincent hira manodidina ny 10 eo kosa no nitsongainy hanomezana fahafaham-po ny mpijery malagasy rapitso mandritra ny carnaval de Madagascar. Bravo chérie.